Tsotrany sasany le navita produit dia zao mipatao mipopoka be le izy. Azonareo amin'izay différence entre ny olona mianatra sy ny olona hoe tsy afaka nandalo fianarana fa dia tena hoe kely dia efa nanao bizina. Misy zavatra miompana kokoa miresaka hoe ahoana re zany vu hoe amin'izao fotoana izao akony tsy dia tena hoe misy prestation be loatra dia miompana kokoa amina manokana dia izay mahatonga anazy tsy dia tena hoe ato anatin'ny réseaux sociaux loatra aloha amin'izao satria les réseaux sociaux rehefa tena dinihana dia tena efa ahoana re zany compliqué be satria ny olona amin'izao juste fotsiny hoe inona ny anaovana réseaux sociaux retirena frustration anaovana mauvais œil an'olona toutes sortes de négativité osika hoe ba on s'en fout patati patata zao fa le izy rehefa tena au fur du temps le izy henonao foana dia izay foana hoe teneniko anareo hoe misy influence foana zay zavatra izay tsy maintsy misy impact foana zay zavatra izay. Nareo zao mijery anahy fa za maheno hoe misy aminareo reo manana an'izay mauvais œil izay dia izay le izy. Zany moa zany efa il faut accepter fa efa triste réalité des choses zany tsy misy ny olona faly amin'ny enao mahenao io dia misy ny olona tsy faly amin'izany zavatra zany. Dia izay le izy dia izay mahatonga anahy hoe bon se concentrer kokoa amin'ny resaka spiritualité zao dia amin'izay mahatonga anahy hoe se consacrer fotoana kokoa manao yoga manao méditation aminazy ohatran'izany dia raha ohatrany hoe misy fotoana zao ohatrany hoe tsy manao ininina dia mijery Netflix zany ataoko. Dia io zao tamin'ny firy nanomboka nijery Netflix androany efa nanomboka tamin'ny maraina aloha za nanao méditation yoga sy méditation hatramin'ny iray sasany maraina nanomboka tamin'ny 8 sasany hatramin'ny iray sasany dia avy eo nanao raharaha kely teo dia nanao mijery Netflix nanomboka tamin'ny 2 sasany teo dia teo vizaka amin'ny maso dia leo be dia zay hoe andeha mba hanao maquillage dia misy zavatra dia andeha hanao vidéo amin'ny page aty Maurice dia io hitanareo mba manjamanja io androany manjamanja indray io androany. Tiako be manaraka an'ilay anao, merci beaucoup Mozart manja be, merci dosika rehetrarehetra, merci daholo amin'ny positivité anareo rehetrarehetra izay mihitsy moa zany tena tsy afozako anareo reto ny tena marina izay mahatonga anahy hoe bon raha za manokana zay zavatra ny ainako rehetrarehetra zay sy ny méchanceté an'olona zay toy zay hoe aloha akatina tany ty petsy ty fa tena hoe noho ianareo mbola hitsanonako ato satria ozy hoe le izy koa rehefa tena dinihana misy olona miaina mitovy amina mety miaina mitovy amina any ananany fa mila fanampiana dia nefa ny amin'izao fotoana izao sarotra be zany hoe andeha hiditra sur terrain mihitsy dia hoe andeha hitady olona izay mitovy ka aminao fa hoe toy ny réseaux sociaux toy ny manafainy anazy kokoa dia izay. Ny soin visage efa ntataraiko tato ihany fa sarotra be ny andeha mbola andeha hiakatra any ambony camp tena marina fa manasa ny Jessica Randry tsy haiko na vaovao na tsy vaovao tanatin'ny page tsy tadidiko intsony fa misy live sa vidéo raiky izy tsy tadidiko intsony efa nataoko momba an'izy io mitantara hoe zao ny zavatra ataoko zao ny produit ampiasaiko zao ny zavatra ataoko sy ny sisa fa normalement io tarehako io misy imperfection be mihitsy io misy tache mony sy ny sisa fa ilay maquillage no hitanareo io zao misy mony io hitanareo io reflet zao hitanareo kely hoe io fa maquillage machine de maquillage daholo zany rehetrarehetra zany raiky izy fa be dia be ny zavatra ampiasaiko ary tena andanina vola mihitsy moa zany le izy. Le inona indray zany tantaran'ny Erika Tranony zany bo aloha kokoa ndry alinalina tsara be le merci alinalina kely mihitsy fa ozy hoe mandalo kely fotsiny androany fa zany hoe
ela tsy nipotrapotra tato anatin'ny pejy ela tsy nipotrapotra anatin'ny pejy zao hoe andeha mba hipotrapotra kely aloha fa sao de lazainy ankizy hoe fa la 16 ary iny raha matoa kely iny la 16 ary raha matoa kely iny de voza hoe bon aleoko mipotrapotra kely aloha sao de hoe zareo hoe tena efa dinina ty mihitsy n'izay tena dia mondra coucou dahoantsika rehetrarehetra coucou dahoantsika rehetrarehetra ho an'izay zao vao connecté misy maquillage new maquillage zay nataoko io ao fa zany hoe mbola mila montena le izy de atao traduction le izy traduction satria le izy tsy na amin'ny teny frantsay fa ataoko traduction amin'ny teny malagasy. Merci beaucoup, merci. Nanao fosy ary tena tsy fantatrareo mihitsy hoe fosy io anaovako io fosy io izy io fosy matevina be izy io fa nitapahako izy io tapahako tamin'ny tanareo io zao nareo mahita hoe fosy satria misy miakatra kely eto. Coucou Hilda, coucou daholintsika rehetrarehetra. Mba alefatsy vidéo maquillage oui alefako mihitsy io alefako io azo sady le izy tena farak'izay tena hoe tsotra mila couleur anankiray roa telo mila couleur telo fotsiny de tsy mila hoe ty tena atao be an'izao ty mila queue de cuisse ty atao an'izao ty mila technique le tsy maintsy atao an'izao fa zavatra tambatambatra io fotsiny le izy de le eto fotsiny hoe vitanareo le phare de transition entre ny de io raha tsisy nareo ve zao mino raha miteny anareo hoe tsisy crayon io mino ve nareo tsisy crayon io fa juste fotsiny io hoe contour de sourcil io nataoko io concealer fotsiny nataoko manodidina de nataoko tsara trace fotsiny le izy fa tsisy crayon io de tsisy fard à paupière fa sourcilako mihitsiny io de ozy hoe za tika efa ampy tsara ny sourcilako fa tsy mila pina crayon tsy mila pina fard à paupière fa za ihany ny compliqué la vie ozy ny fitenenana zay za ihany ny compliqué fiana fa tena efa mety le izy tsy mila hoe tsy haiko aloha fahitanareo anazy hoe mbola mila tokony kitihana ve izy io za tsy tokony kitihana fa androany vao nanao an'izay découverte zay de zay mifandendehany sady le izy tsy haiko aloha nareo raha matsikaritra fa le sourcil un petit peu épais ohatrany tsy de tena mety amiko loatra raha tsy hoe tena te hanova tarehy mihitsy tsisy référence io satria raha le niteneniko anareo hoe romantic bird le izy de hitanareo le vita sinoa reny de le vita sinoa tsisy référence de tsisy référence atokotrany moa le izy ohatrany fuchsia zay fotsiny le izy efa avatrany le iny aloha zany mbola tsy en cours aloha iny projet iny zany hoe natsipitsipiko anareo fotsiny le izy mba afahanareo hoe miomana rehefa ndray andro raha ohatra ka hoe tena ilancé an'le izy amin'izay mbola tsy lancé aloha le izy akiry dia mondrana mbola tsy lancé le izy fa le izy koa ny tena marina koa na tonga na tsy décidé indray tam'le izy hitako hoe ohatra misy zay mampafosika anazy angamba tsy fantatro fa ohatrany hoe hitako ohatra misy vokadratsiny kely izy satria hitako hoe za mantsy manana sensibilité be amin'ny resaka tarehy de tam'le izy naappliqueko de teo aloha le izy tsy naninona fa au fur du temps ohatrany hoe mitondra an'le maquillage 1 heure temps ohatran'izany de maheno an'le izy ohatra manomboka mipikaotikaoty kely amin'izay de ozy hoe non raha zany maheno an'izany de sûrement fa mety mbola izy raha ohatra ka hoe olona mana problème de rougeur na sensibilité sy ohatran'izany aheno an'le izy mety mihoatra noho ny fainoko anazy de ozy hoe raha mbola zavatra ohatran'izany de aleoko tena tsy garantiseko aleoko tsy varotana satria za koa tsy azo problème aman'olona de zay fanasina kokoa zay koa natonga an'le izy ohatrany hoe tsy tena mpazoto anahy indray nanao an'le izy zay ny tena marina zany hoe adiniko anareo koa ny teny an'izay angambany fa ohatrany tsy tena mpazoto anahy indray nanao an'le izy raha ohatra hoe produit ohatra hoe iza re zao ny produit efa nampiasaiko de ozy mantso anareo hoe tena tsy hitanareo na reny Estée Lauder sy ohatran'izany reny za tena tsy mahazaka satria
zafady fit Estée Lauder fond de teint nataoko tamin'ny tarehy le izy dia maheno an'izay ohatra misy tsy haiko tsy hoe mangididy fa ohatrany hoe misy mipikotikoti kely manao ohatran'izao le izy hitanareo ohatrany hoe manisy voasary makirana dia maheno an'izay dia za raha vao maheno an'izay dia tsy dia azoazoko loatra le produit Estée Lauder ray dia izy koa ina moa anarany ity any Ultra Dior moa izay iny koa mampisy ny fond de teint tsy nampisy nina tamiko zany dia Clarins hatramin'izao aloha Clarins dia ina koa ty raha ity nampiasaiko ty fa tsy tadidiko ny sasany ara tena mampisy mono mihitsy tena mampisy mono dia iny Rare Beauty any Selena Gomez iny koa tsy maninona na dia tsy dia tiako loatra ara le izy ina marque na base na crème du jour tsara ki za zany conseiller anareo hoe raha ohatra ka hoe tsy te hoe ampiasapiasa zavatra hafahafa dia aleo mampiasa zavatra presque naturel ohatran'ny Homeo Pharma any mantsinareo mba hoe rassuré kokoa hoe mba hoe sady le izy koa produit local consommer local nareo manohana vita malagasy dia mahafinaritra re zany manohana vita malagasy tena vita malagasy 100% fa tsy mindrana an'izy akory tena hoe mahafinaritra aleoko za tena miconseille hoe aloha raha mampiasa ina moa ty izy ty Homeo Pharma raha hoe crème du jour tsotra fotsiny raha hoe mbola tsy olona nikitikitika tarehy be dia aloha zay Elia Claudine coucou aiky indry coucou dia zay le izy fa dia zay fa dia avelako ohatra nitesaka tsisy lohan'ny vodiny izy ty nataontsika androany ity fa dia mifaly mitafatafa taminareo fotsiny androany satria ozy hoe aleo zahay resatresaka kely aminareo na dia anao coucou fotsiny ara dia hitondra tsikitsiky toy za hoe aleo coucou Ilandy Rakotonirina merci beaucoup tsara mihitsy ny Homeo Pharma oui za aloha efa nampiasa Homeo Pharma dia tena tsy nahita problème mihitsy nefa zay le teneniko anareo zay ny kategoria na hoditra koa ohatra ny somary manana sensibilité hafahafa fa tamin'ny produit an jareo tena tsy na ary ny gommage ho amin'ny peau sèche peau sèche ave atao gommage Zara izy tsy dia tena spécialiste amin'ny resaka tarehy fa zany zao tena hoe fanontaniana manitikitika ana hoe raha mahita olona spécialiste resaka visage dia tena hoe te antany be hoe afaka atao gommage hoe peau sèche hoe manala an'le zavatra sec amin'ny tarehy ve fanontaniana tsara fipetraka zany tena tsy haiko akisa aoby tena aleoko tsy miteniteny foana fa tena tsy haiko raha ohatra ka hoe misy zavatra mampisalasala anareo dia aleo manontany soaly ohatrany hoe mpivarotra ohatrany Homeo Pharma ohatrany dia manontany nareo hoe mivarotra produit ana gommage dia inona no an'ny kategoria ana peau sèche ohatra dia anareo rassuré kokoa fa raha zany antaninareo raha ny resaka volo mety hoe afaka hoe valiko anareo misy afaka valiko dia misy afaka valiko fa resaka tarehy aloha tena tsisy ninona haiko dia aleoko tsy miteniteny foana aleoko tsy mizara zavatra mampitikizy olona zay mantsy le izy zay fa sao dia lasa mitikizy eo nareo dia avy eo na tia mihitsy ilay nampitikizy anaty amin'iny sahoby mamiratra produit amin'ny volony no ampiasaiko Homeo Pharma tena tsara zay ny ho teneniko anareo ary le izy ny tena mahafinaritra tena tsy napoziko ny société any Homeo Pharma efa misy produit tonga aty Maurice dia varotany zareo any amin'ny pharmacie le izy tena gaga be tena hoe gaga be tena hoe tamin'ny vinana hita an'izay dia pharmacie nahitako an'izay zao Tamarin pharmacie taty pharmacie tao Tamarin dia tsy haiko izay Cascavel koa raha misy sa tsisy dia zao hoe tena tsara be fatapatatry mantsy ny fianakavian'ireo Homeo Pharma reo fa olona ahoana re nitenenanareo anazy olona modeste be zareo zany hitanareo tsy le manao grand noir be zareo zany hitanareo ohatra olona hitanareo le hoe tena hoe nianatra ry zareo dia rehefa manao zavatra ry zareo dia tsy le ty za fa
za na tafatonga produit aty anana aty a France aty a Paris zao zareo tsy ohatran'izany mihitsy fa tena hoe olona farak'izay tsotra tena tsotra tena tsotra tena tsotra tena tsotra dia olona ihany koa manan-karena zareo a fa discret hitanareo le manan-karena discret zany reo zareo amin'ny omeo fa be dia be moa zareo ny ao fa misy amin'ny zareo fantatro misy amin'ny zareo fantatro dia zay le izy tsy ohatran'ny sasany le navita produit ana dia zao baton popoka be le izy azonareo amin'izay ny différence entre ny olona nianatra sy ny olona hoe tsy afaka nandalo fianarana fa dia tena hoe kely dia efa nanao bizina dia afaka koa ny fitondran'ny bizina ny any noho ny olona nianatra mitondra bizina tena samy hafa be dia ozy a miantso anareo rehetrarehetra izay eto moa zany tsisy hoe jugement niza na jugement niza na jugement niza fa fianarana ny fiainana dia misy zavatra be dia be afaka ianarana amin'ireny olona ireny a dia za mampirisika anareo hoe akaotaratra zany a jereo izay zavatra izay et maraza romantic bird akio a dia zay le izy be dia be moa mahakasika an'izany hoe réussite resaka mombana entrepreneuriat zany fa le manao grand noir aloha tena tsy mety tena tsy mety à éviter mihitsy satria tsy caractère-na entrepreneuse sy entrepreneur zany tena tsy caractère-na entrepreneuse sy entrepreneuse mihitsy zany velana koko zay fa dia avelako aloha nareo fa dia eto foantsika fa dia mankasitraka atsika rehetra mijery hatramin'ny farany a dia amanaraka indray a dia hitako daholo mihitsy ireny zavatra mitranga anatin'ny Facebook ireny ny sasany tao voan'ny tsy haiko inona ny sasany tsy haiko maninona be dia be mihitsy ny zavatra mitranga anatin'ity Facebook ity a fa tetenanareo fotsiny hoe aza dia misatasy loatra amin'ireny zavatra mitranga ireny satria ireny ihany avy eo no mampiditra aminareo amina zavatra negatif dia fiainan'ireny olona ireny tafita foana fa eo nareo za mitenareo foana hoe rehefa mijery zavatra sur Facebook dia za peo mihitsy raha vao zavatra tsisy dikany na hoe zavatra negatif le izy raha zavatra mbola mampime anao mbola afaka toléreny zany fa hoe zavatra tena tsisy dikany aza laniana amin'ny zavatra ohatran'izany ny mekaokty anareo ny atafitanareo eritreretina fa reny olona reny ane manao indraindray misy dia tena hitako mihitsy hoe manao cinéma zahoana buzz fotsiny ao anatin'ny Facebook dia tena mahagaga dia tena hoe efa maninona tsika olombelona lasa anatin'ny monde virtuel ny fiainantsika fa tsy anatin'ny monde réel intsony mbola veriko ihany izay fantany an'izay fa manintsika olombelona lasa anatin'ny monde virtuel ny fiainantsika fa tsy anatin'ny monde réel intsony ho an'izay afaka mamaly an'izay afaka manao commentaire anatin'ity live aty raisiko atanandroa fa tena réflexion be mihitsy zany zavatra teneniko zany ary tena lasa zay ny zavatra iainantsika amin'izao misy ny olona ato tena hoe mifrustre mavita miteniteny foana fa mino tapahako ty tanakeliko ty fa rehefa hitanao en réel reny olona reny dia olona farak'izay menatra be tsy mavita miteny na na be aza manoloana anao fa ato anaty Facebook izy tena une autre personnalité tena hoe zay le izy dia lasa ohatrany hoe moyen d'évoquer notre deuxième personnalité zay deuxième personnalité zay nefany deuxième personnalité afaka ovainao atafitanao fa tsy deuxième personnalité vao maika koa ampitotongananao amin'ny tany tsika rehetrarehetra manana deuxième personnalité na zara manana deuxième personnalité ako na tsy haiko iza manana deuxième personnalité any fa rehefa ampiasainao amin'ny ratsy le izy dia tsy maintsy misy voka-dratsiny foana iny zavatra iny zay le izy mety hoe tsy azony sasany zany zavatra teneniko zany zao fa dia eo indray izy hiteny hoe be moral indray fa aloha tsy hiteny betsaka ntsony fa izay fantaniko izay aloha valena anatin'ny commentaire zay fa mihipnotiser mihitsy ma
nareo aky zay aloha zava de gros bisous daontsika rehetrarehetra dia mazotoa andrapito sahady dia mazotoa sahady bonne semaine amin'ity semaine vaovao ty dia ento positif foana amin'ny fiainana dia mazotoa foana manankina ny zavatra rehetrarehetra eo ampelantanan'Andriamanitra dia ninona zavatra mahazo dia mazotoa foana mi se confie aminazy dia atokisa izy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainana dia courage foana courage foana courage foana courage foana fa raha ohatra ka ianao miaina anatina zavatra mafy be amin'izao ny olona rehetrarehetra miaina an'izany amin'izao fa fotsiny hoe samy manana ny zioganytsika rehetrarehetra izay le hoe mitondra samy mitondra ny ziogany samy mitondra ny fardoany nefa ihany koa tsy vitanao mirery mitondra an'izany zioganao izany fa tsy maintsy akinonao amin'Andriamanitra izany rehefa tianao hoe anana fiadanana kokoa ianao tianao hoe i réussir kokoa ny fiainanao tianao hoe atsapan'izany hoe tena hoe joie de vivre izany ianao eto amin'ity fiainana efa tena tantara be ity zay fa chiffre radar io ke tsy maintsy esorina kio raha ny sitrapoky dia hosorana zavatra io dia éternel io dia eo tena pitsona raha afaka pitsona tsy haiko roviana dia manja kely ohatr'izao foana zay fa dia mipetraka ty live ty fa dia manaraka indray zay kokoa daontsika rehetrarehetra dia mankasitraka mijeratra amin'ny farany manaraka indray tsika mitafatafa sy miresadresaka